Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Afatotro ny raha. Tantara nosoratany Njaka Ani. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Iana Tantely, Elina Sondra. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary Niaina Razavy. Nandray fotsy nandrindra lafiny teknika Fanamby, Nanatontosa Rotsy Fitiavana. Andro faro. Ory papa, Inne? sao dia mba tsy mety re zao mariage tapitapika be zao a. Sady izay Julio raha mbola tsy niresaka akory ve dia Finina tsony morikala kely ity ny tokony mbola ho resana. izany. Rehefa zay dia zay. Ka fanambadiako sy tokantrano kokoa anie ry papa io no tsofina rano tsy rariny ary ve raha mba naka ny hevitra kosa nareo sady na Julio ary ve anaiky an'izany ozy ianao ka Tsy ilainy zany ho ary Melania. Sady aninona andahy eo koa moa iny. Sa tiana hogadraiko le tsy manjary iny. ory papa. Ok, zay ny rediredinao ry Melania. Io le tsy mivily dia tonga dia eny amin'ny commune. Sady efa miandry eny kory zareo. Efa nasaiko nalainy chauffeur any manko. Tena tsy laitra kisoka tsony papa marina. Dia mba ahoanareo zao Julio inona ny antony mbola niferenany taty kanefa dia tena efa niteny tamiko mihitsy izy fa tsy ahitana azy tsony raha mitana tsy zazy ity. Sody kosa ary izy mba tonga saina dia anambady anahy ihany. Tena hiaingany Andriamanitra. Marina fa efa simba no aviko kanefa tiako tokoa raha tena hoe sitrapony anambady anahy fa tsy atao antery toy izao Tongotsika fa miomany ianao dia mba mitsikitsiky fa olona atao raharavy dia monjomonjo ohatr' izao sady tsoa anala baraka amin'ny manam-pahefana nasaiko any. Voray mon colonel. Ty tovovavy ty zany le vadiko. Izy kosa aloha tsara tarehy. Jereo ty izy fa mamirapiratra aok'izany raha fa an'ity robe tsara tarehy sy ny endrika tsara karakara. Dia tsy nanaiky mihitsy tokoa manko ty niany raha izay mitonona ho reniko ty raha tsy tonga amin'izao fotoana izao raha ny sitrapoko anefa dia nitsoaka. Saingo fahavabasany ny andry aho vao handingana ny varavarana dia izao manaiky tsy fidiny izao. Mba niangavy azy indray ny antso any talesa inge na ny telefona kosa inge ka mipitehany. Voafatotra ty. Dia inona reny ataoko Julio, manao any ianao? Zay, mba raiso ireny vadinao ry Julio Eny ekeko fa tezitra tokoa ianao kanefa tsy avamiko velively anie zaho papa, izy ny naniry anahy tsy sitrapoko velively izao na dia tiako azy saingy miala tsiny ary Julio tsy aniranao ity anahy. Eny tsy Andao amin'izay nde fa miandry manam-pahefana mbola ho any am-piangonana raha teo koa. dia arabaina rakizy misaotra reriny eny ary Julio atao tsy miteny mihitsy hita ho anaka Julio andronareo nge anio mengavy anao anaka avy alao amin'izay ny ditra sy ny adalàna fa mba meteza anaiky ny zava-misy azao ry zareo atreto dia tsy misy fantatro izay lazainareo
raha ny sitrapoko aloha tsy hanimba amin'ny fiainako ohatran'izao saingy voatery amoka izao efa manaiky tsy sazoka ka aza terenareo aneo hafaliana amin'izany. Aoko izay efa vita ny fangalana sary aleo aloha aka ny fiara eny amin'ny parking amin'izay izany mitondra anareo roa hitarika ny cortège dia ry zalahy-paka sary sy vidéo no melo antsika sady efa reny lasa naka ny fiaran'ireny daholo ry zalahy. Eny ary colonel. Dia vita soratra somary azy amin'ny olo tsy fantatry alahy tery Julio. Olona tsy fantatry alahy akory voafatotry ilay tompon'ity anarana sy tompon'ilay tena olona tokony hitondra azy. Mba iza loatra tokoa re izany olona izany aleo aloha tsy resahana intsony Julio ka tena hitako tena vinitra be ny izy. Matahotra ny mety ho toy an'izao mariage izao mihitsy ka sady ny terena. Fa maninona ry Julio tsy mety manaiky mihitsy na ny marininy aza antsika eny akory. Maly izany tena saika hamono ana mihitsy izy tamin'ilay telefonina amboteko. Fantatro tsara Julio fa tena tsy mpanoha an'izany ka fa nisinina tokoa ary. Reny fa lasa naka ny tapany daholo ingetroka. Tena zao ny occasion aleo aloha signalena ry zalahy. Oe fa ahoana koa reto olona misarotava manantony reto? Julio fa ataonareo iny izy. Fa izy nareo avelao avelao fa iny zany tonga dia ampidirao anaty fiara ry zalahy dia andao iala. Fonjerere olona fa lasa ny any ny zanako ory zareo izy zalahy ory zareo ina retsy andrekako rino ty fiara mirimorimo be ty tena manitsy aty amiko mihitsy maty. Nanahoana ny papakory ny endrazay tsy maninona izy anaka aza mikorapaka ianao ka voadona kely fotsiny lohany ndaondry raha hijery azy. Papa tsy naninona ve ianao papa? Fa maninona to rina daholo reto aza mihetsy mbola mararana eo ianao papa. Tsy maintsy mivoaka ato tsy maintsy karoany le tsy vaniny reny za mba ianarana kitikitiana. Colonel fantatro fa tezitra ianao fa mba eno ihany aloha ny zanakao ianao nge tsy salama ka tsy maintsy mialato andraso mata fa maninona ty tongotra ty maninona ny tongotro dia efa tsy natsangana ve ianao ry papa dia mbola ikiro aiza ihany ka ao aloha mitabo ianao ao papa. Mandreraka zao meo any telefonako meo telefona aiza moa izy teo ty eto ty ary Allô Colonel Ranjeva ihany letsy zao laha dia apary tao any ny ekipako hikariko an'ireny bandy reny fa tsy maintsy hitandrisany reny dia tandreo fa nalainy ihany ny volantonahako rehefa azonareo dia ambeny tsara kosa mitsoka zay fa mila asa vita malaky aho. Tena tsy manaiky mihitsy papa marina. Mafy any lahy zanaka manam-pahefana ato amin'ny mpitafika ty ka tena masika papa. Mba manahoana re le Julio keliko tena malahelo anazy mafy Andriamanitra
mba jero ilay maditra keliko iny neny fa maninona ianao e? Tsy maninona anaka, malahelo anjanako fotsiny aza manahy ianao hoe tsy maintsy ity izy, efa hikarika anazy koa ny ekipa ny papa. Aoka izay moa dia maherezy misaotra anaka. Andraso aloha angalako rano ianao vetivety. Marary asany lohako izany. Ohatra fa atao mifatotra nge izany tanako sy ny tongotra izany dia mitapina koa ny masoko. Efa taitra lahy. Tratra ialina tia ny farany Fiza koa izany hodilina tsy fantatra indray. Moa mbola mitampina amin'ny mason'olako. Andraso aloha sokafana. Hita ny lamizay. Fa izy lahy ary ataony lisaninona ty fa mody mitapindray ve le tia za ihany le tia mena. Mihevitra manko lahy fa tsy hitanay sy tratranay angary efa nahazo rafozana kolonela ty dia anarina ekipa solida tena marina raha misy fantatro izay lazainao zoka. Tena mbola tsy mahatsara tena angamba le ty. Zany ary maty dia mbola atoly ihany vela nataony lahy izy amin'ny vola. Oaka ary zoko fa tena mifona tena tsisy fantatra angeo zany so tia mba olo-kafa re zany maty tena oaka maty keto ny alara tsy miteny atroy amoramora ny nasila amin'ny vola dia milamo sa lanilana ny manana mariazy so dia mihevitra re la fa atahotra ny kolonela rafozany lahy zay malaky ala valio tena ho fatiny ty atao marina. Inona re ny hevitra valio ary tena oaka izay marina tena oaka tsy amela ninona natao na hotapitra eto zany eny lahy izaho any vola tena raha mitoy izao dia pitika eto ny lohako angambany. Nanifiko an'izany tena emiko miongotra mihitsy. Raha ao am-bavako moa dia efa tsy haiko intsony. Fa tsy antanina tena na ho fatinao eto azary zoky tsy hitako izay ambaranao. Ary maninona moa raha moronako toerana ray mody hoe nasiako an'ilay vola tadiaviny izany reto Andraso, na ny toerana nasiako azy aza nery zoko tsy tadidiko izany toerana izany ndao eto any azao dia izao angalahy izany hoe io ry zalava ao ny tongony dia ndao andeha sao dia isy ahita eo ihany ny arena ary tandremo mamitaka aizaho izay ty le toerany eto amin'ny manodidina an'ity kaonty ihany ka misy lobolobo izay ao andrefanao ajanony eo ny fiara ry zalahy dia samy miparitaka aloha dia ahoany ty tena fetsy aloha ela ty tandremo ane hoe fandriko izao fa ataoko tsy tafavoaka velona eto elahy tena marina izany ka efa ho faty ihany ako dia sanatria ve ka tsisy miaramila andalindalo mihitsy eo tonga dia hiantso vonjeo raha vao misy raha impotra fotsiny eo fa tena tsy tadidina mihitsy ve ny misy azy ka tena efa elaela koa ange dia tsy tadidiko mihitsy namana ao samy aloha mikarika reo fa variana tsy hitany akory retsy miaramila roa etsy ambony etsy Andraso fonjeo zalahy fonjeo ohatray tena lasa nyrivatra le matiny iny zalahy reo arinako reo tena mitipitra ry le rony tandremo tena efa lasa lavitra
dia efa manakaiky amin'ny salamiaramila ry. tena vola zalana tratra eto aho fa aleo aloha mamonjy fiara dia mitsoka ty eto ary aleo velomakiana dia miala teto malaky e. Nendra zay manahoana ianao? Salama kia mandrosoa e. Nanahoana kolonely lao zay? Ao efa mba tsaratsara izy ao rea fa dia bekirinany ao papa io e. Hainao ihany rea mariny. Papa io tonga io re nendra zay manganao a. Ay, nanahoana ianao kolonely? tsy maninona e, efa nodina ny zanakao. Tsy azoko fa izy ngena ilay lejiolay tany e. Zary sao any tany vaovao aty aminao. So mba hafeninao indray ary izy e. Izako moa mahalala raha namandray ny jiolay reny koa izy. Tena marina, tena tsisy an'izany re tompoko. Zara mitaintaina mafy momba anazy. Allo, aiza ly ty? Zaho dia zao dia andefa rolany akazy dia ara-moto anankiroa tarika ny lalana e. Tonga dia any an-trano. Zay fa mbeno tsara izy aloha. Fa ahoana ondry papa? Eny tokoa, ahoana hoana? Efa hita noho ny fanetiny jiolay teny akaiky ny kantely le bandy. Iza Julio ve? Hita ihany ny zanako. Ndana aloha ianao miantso garidara eo fa misy ilako azy. Malaky ianao e, malaky. Eny ary vetivety a. Malagasy FM nanalotra ho anao teo afatotro ny raha. tantara no soratany Njaka Ani. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Iana Tantely, Elina Sondra, Niaraka tamin'ny fahendrena Raerinambinina, Nalijao ary Niaina Razafy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby, Nanatontosa Rotsy Fitiavana. Mbola hitohy